Amen. Miaravantsika ry havana aminaran'i Jesosy am'izao atao hoe tolakandro sa fa alina amin'ny toerana misy antsika tsiraray avy. Zay moa zany dia mbola velona foana fa zay aty Belzika. Za manokana dia aty amin'ny faritra manodidina ny Bruxelles aty zany no manao an'izao mivanta an'izao. Dia sorantsika ny tompo mbola mame antsika fahasalamana, mame tanjaka, mame hery indray ahafahantsika mihaona eto dia faly ny tenanay zany miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy. Dia ho ampitomboina amintsika mandrakariva ny fiadanana, ny fahasoavana, ny firaisana amin'ny fanahy masina amin'izao asa fanompony izao. Alohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka tsika, ametrahantsika ny fotoana. Ary hivavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra rainay amin'i Jesosy Kristy Tompo, midera sy mankalaza izay ary manome voninahitra anao satria Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra manao ny tsara. Ianao no mandamina ny fiainanay ka dia velonay indray izay androany salama, matanjaka, dia isaorana sy hiderana anao zany. Ianao tokoa ilay Andriamanitra tsy miova hatramin'ny taloha, ankehitriny ary mandrakizay. Ianao no nanao ny lanitra sy ny tany, ianao ny tompo ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatraty an-tany, ka dia ianao no ivavahanay, ianao no antsoinay ankehitriny. Dia manatreha ianao amin'izao fotoana izao midina ary indrindra irao ny fainao masina hiaraka aminay sady. Dia mangataka ny famindrapo tompo mandrakariva, aoka ianao amindra fo amin'ny tsy fantanterahana, amin'ny fisainana, amin'ny heritreritra satria araka ny teninao fa vao mihiratra ny masoandro dia ratsy foana amin'ny fisainanay olombelona ka dia mamindra fo mandrakariva. Nangatahana aminao dia ny hitarianao anay ary indrindra ny ranao soa anadio tanteraka. Ny ranao Jesosy no naratsakao teo amin'ny hazo fijaliana, anadio sy anavao ka dia fenoy fainao masina amin'izao fifampaherezana, fifampianarana ary tolotsaina. Fainao masina nangatahana ampiteny, aoka tsisy tenenina fa tsy ny sitraponao, aoka tsisy ambara fa tsy ny sitraponao, ary aoka tsisy hoeninay koa Tompo afa-tsy ny avy aminao rery ihany. Ka dia aminaranao Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka rehetra izany. Misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Amen. Dia misaotra ny tompontsika. Ary araka ny teny teo zany dia faly mihaona amintsika indray zao fotoana faharoa amin'ny mivantana, miseho sary ohatr'izao zany zao ataontsika izao androany fa efa fanazavana hatramin'izay fa nisy ny mivantana fa tsy sary. Hitanareo mifanatrika ohatr'izao zany nahitana anay fa tamin'ny sarina baiboly sy sarina zavatra hafa zany naseho tamin'izany, fa amin'izao fotoana dia hitantsika mifanatrika antsika ka dia isaorana ny tompo zany fa mandroso mandrakariva amin'izany lalana izany tsika. Dia izao fotoana izao dia fotoana hifampaherezantsika, mety misy fampianarana, mety misy fijono vavolombelona ihany koa, mety fampaherezana, mifampibebahana ihany koa satria izay foana no tian'ny tompo amin'izao fotoana izao androso mandrakarivantsika amin'ny fibebahana mba tsy ho isany ho sakana na voasakana satria izay moa zany ny antsoin'ny tompo ny ahitana azy any amin'ny voninahiny any an-danitra ka mba tsika tsiraray avy zany hiary hitaiza ny solika mba tsy tsika indray no anisany hoe voasakana tsy tafiditra amin'izany lanitra zany satria izay ny tanjona mba hidirantsika eo amin'ny lanitra, hitan'ny voninahitr'Andriamanitra, hitan'ny Jesosy Kristy eo amin'ny voninahiny ozy izy. Ka araka izany dia nangataka amin'ny tompo izay moa zany ho enitsika eto ihany koa amin'izany hoe fanazavana, mety hoe fampianarana. Nangataka amin'ny tompo inona moa zany Jesosy indray zany no fanazavana, inona no ifampaherezana tokoa amin'izao androany izao. Dia nasain'ny tompo ihany zany mijanona ao amin'ny asan'ny apôstôly. Ny asan'ny apôstôly io araka ny nazavaina tamin'ny farany teo manasa anao zany anasan'ny hiain'ny fanazavana sy ny fampaherezana tamin'ny heriny, fa tsara mamaky ny asan'ny apôstôly manontolo ahafantarantsika inona moa zany atao hoe iraka nataon'i Jesosy
ho an'ny mpianatra izay ny fidiny sy ny rahany, ary koa indrindra ny asan'ny fanahy masina indrindra rehefa avy mamaky ny Matthieu, Marc, Luc, John ianao fatarana hoe iza le Jesosy Kristy, dia tsara foana mamaky ny asan'ny apôstôly manontolo afantarantsika tsara marina hoe inona tokoa zany hoe nanirahana ny apôstôly sy ny mpianatra nanomboan'ny fiangonana, zany atao hoe fiaraha-mivavaka kristianina zany. Dia ao amin'ny asan'ny apôstôly ao no afantarantsika azy fa raha fantatsika tsara ao dia tsy matahotra sika ary tsy misalasala ny amin'ny zava-misy hoe ahoana moa zany ny fiangonana, endriky ny fiangonana zay hainantsika amin'izao fotoana izao. Ka zay no mbola metrahan'ny tompo amintsika zany amin'ny asan'ny apôstôly. Ny asan'ny apôstôly toko fahavalo no ifampahalaizantsika hovakitsika ny asan'ny apôstôly toko fahavalo manomboka amin'ny 1920 ka hatramin'ny fahaefapolo hatramin'ny farany zany ny asan'ny apôstôly toko fahavalo manomboka amin'ny 1920 ka hatramin'ny fahaefapolo. Vaky toy izao aminaran'i Jesosy amin'ny baiboly izay eto amiko. Eto moa zany misy lohateny nataony eto hoe Filipo sy ilay Etiopianina. Alohan'ny hamakiko azy satria amin'izay mety ho fantatsika hoe inona no antony hamakina anazy dia nasiko lohateny kely ihany. Misy lohateny hoe nindramina natao ihany hoe ny antony iantsony Jesosy ny mpianany, ny antony iantsony Jesosy ny mpianany sy ny vokatry ny fiantsona zany. Rehefa natsony Jesosy ianao dia misy antony ao, natsony ianao nisy antony, dia avy eo no natsony ianao dia misy vokatra indray zany omeny koa avy eo ahafahanao mandeha mampianatra anao, kristianina anao. Vakitsika zany ny ten'Andriamanitra aminaran'i Jesosy manomboka amin'ny 1920 amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo. Ary nisy anjelin'ny tompo nilaza tamin'ny Filipo ka nanao hoe mitsangana ka mandehana mianatsimo ho any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema makany Gaza. Dia efitra izany. Dia nitsangana izy ka lasa nandeha arindro nisy lehilahy Etiopianina tandapan'ny Kandasy, mpanjakavavin'ny Etiopianina, sady mpitahiry ny hareny rehetra, ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka. Dia nody izy ka nipetraka teo anatin'ny kalesiny ary namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany. Dia hoy ny fanahy tamin'ny Filipo, andeha manatona ka makanesa amin'io kalesy io. Ary Filipo niazakazaka nakeo aminy dia nandre azy mamaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany, ka niteny taminy hoe moa fantatrao va izay vakinao? Fa hoy izy, ataoko ahoana no fahay raha tsy misy mampianatra ahy? Ary izy nangataka ny Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy. Ary izao no tenin'ny soratra masina no vakiny. Nentina ho vonoina tahaka ny ondry izy, ary tsy ny lobava tahaka ny zanak'ondry mona teo anoloan'ny mpanety azy. Ny fietretena no nanaovana azy resy lahatra, ary iza no na ahalala ny amin'ny arahabelona taminy, fa ny ainy nesorona tamin'ny tany. 7:30 Ary ilay tandapa namaly amin'ny Filipo ka nanao hoe masina ianao, iza moa no lazain'ny mpaminany amin'izany? Ny tenany va sa olo-kafa? Ary Filipo ny lobava dia nanomboka teo amin'izany soratra masina izany nitory an'i Jesosy taminy. Ary raha nandeha teny an-dalana izy dia tonga teo amin'izay nisy rano, ary hoy ilay tandapa, indro rano, koa inona moa no misakana ahy tsy atao batisa? Dia nasainy najanona ny kalesy, ary izy roalahy dia Filipo sy ilay tandapa nidina ho eo amin'ny rano dia nataony batisa izy. Ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy roalahy dia nentin'ny fanahin'ny tompo Filipo ka tsy hitan'ilay tandapa intsony, fa nandeha tamin'ny alehany izy sady nifaly. Fa Filipo hita tany Azota dia nitoro ny filazantsara tany amin'ny tanàna rehetra izay nalehany
ambara-pahatonga ny tany Kaisara. Zay zany ny tenin'ny Tompo somary lavalava fa amin'izay no akatsika fampianarana sy fampaheresana, mety fampibebahana ihany koa amin'izao anio izao. Eto zany dia fantatsika hoe nisy an'ilay lohateny teo hoe misy antony ny antsoin'Andriamanitra ny mpianatra, ny olona, ary misy vokany koa. Filipo eto dia tsara fantatra ihany. Ty Filipo ty zany tsy ilay Filipo apôstôly nifidian'i Jesosy. Jesosy zany rehefa mifidy ny apôstôly ao amin'ny Jaona toko voalohany eo izy andininy fa 3:7-4 eo no ny antsony an'ny Filipo. Tsy Filipo ilay apôstôly io fa Filipo izay anisan'ireo jiosy miteny grika. Tao amin'ny asan'ny apôstôly teto zany amin'ny voalohany taona eo vakitsy ihany koa izy avy eo fa ilay jiosy miteny grika izay nifidiana hiara-iasa amin'ny apôstôly. Vaky kely ilay hoe Filipo apôstôly zany. Eto dia isaorana ny Tompo fa androany dia nieritreritra mihitsy zany tsy hizara ten'Andriamanitra betsaka fa hoe andao hifanazava fotsiny amin'ity tantaran'ny Filipo ity, fa ny Tompo nanome ten'Andriamanitra izay nozarainy tamin'ny mpanompony. Dia ho hitantsika sady zany ao amin'ny Jaona toko 4:10. Mampahery ny Jaona toko 4:10 manontolo fa ny amin'ny Filipo fotsiny moa zany no teneniko eto hoe inona mahatonga anazy apôstôly, tsy le Filipo le ho resantsika rehefa aveo tsy Filipo apôstôly fa le Filipo anisan'le fito izay nofidiana ny solo nanampy an'ny apôstôly zany rehefa nanomboka ny tombo ny asa. Teneniko eto zany eo amin'ny 9:9 mba tsy ho vakiana manontolo. 9:9 ihany no vakiako amin'anaran'i Jesosy. Hoy Filipo taminy: Tompoko, aseho anay ny ray dia ampy ho anay izany. Dia ampy ho anay izay fehezanteny izay no nampalaza ny Filipo amin'ny mampianatra tamin'izy mpianatra zany izay vidian'i Jesosy dia ozy hoe Tompoko, aseho anay ny ray dia ampy anay izay. Jesosy moa zany namaly vakiky kely ihany mba fantarantsika hoe inona moa zany valitenin'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy: izay no efa nitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatrao ihany va aho, ry Filipo? Izay nahita ahy dia nahita ny ray, koa ahoana no anaovanareo hoe aseho anay ny ray? Zay zany valitenin'i Jesosy. Izay le hoe Filipo izay mpianatra. Ka io Filipo io tsy io Filipo mpianatra io izay apôstôly vidian'i Jesosy no resantsika, fa Filipo izay anankifito. Hoe ahoana izay mba tonga le hoe ny antony fidianana ny mpianatra na fidianan'ny olona ny kristianina zany dia ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 9 ny 7 sy 5 vakitsika io zany ahafantarantsika hoe iza le apôstôly le Filipo izay nifidiana eto. Asan'ny apôstôly toko 9 ny 7 ka hatramin'ny azontsika hoe 5 ahafantarantsika hoe iza le anankifito zany amin'anaran'i Jesosy. Koa amin'izany rahalahy, mizaha fito lahy eo aminareo izay tsara laza sady feno ny fanahy sy fahendrena mba ho tendrenay hitandrina izany raharaha izany, fa izahay kosa hahatramy fivavahana sy ny fampianarana. Dia sitraky ny olona rehetra ny teniny ka nifidy an'i Stefanina izy, lehilahy feno finoana sy ny fanahy masina, ary Filipo sy Prokoro sy Nikanora sy Timona sy Parmena ary Nikoleo prozelita avy any Antiokia. Araka ny teny teo zany dia Filipo tia dia jiosy izy io fa nahay ny teny grika. Zay zany no nifidiana taminy. Ahoana nahafatany no nifidianana anazy? Zay le hoe antony nifidianana an'leto i Filipo zany dia ozy izy hoe mifidiana ozy izy olona tsara laza sady feno ny fanahy. Zany ny tena nifidianana raha amin'izao fotoana zany mifidy dekona, mifidy miara-miasa amin'ny pasteur dia ny zavatra fidiana dia
olona tsara laza eo amin'ny fiarahamonina, zany no resahana eto ny fidina indray amin'izao fotoana izao. Ary fakapanahy mihitsy eo amin'ny fiangonana hoe le tsara laza dia olona manana orinasa tsara asa izy tena malaza eo amin'ny fiarahamonina, olona ambony manampahaizana, zany no heverina fa tsara laza. Fa ny tena ny fidianana ny dekona dia ny olona feno fanahy izy sy fahendrena zany raha fantatsika tsara dia ireo fitolahy ireo raha vakitsika tsara moa zany, zay ilay apresiana hoe vakio tsara ny any amin'ny asan'ny apôstôly hatrany amin'ny voalohany any. Fa ireo dia niaraka tamin'ny apôstôly dia niaraka nandinika ny tenin'Andriamanitra, mahafantatra ny tenin'Andriamanitra eo, ary olona efa vonona foana zany amin'ny fiaraha-mivavaka, fiaraha-mandinika, nandinika, nianatra tamin'ny apôstôly teo, fa tsy hoe dia ireo zany ny olona tsongon'olom-bola eto an-tanàna atahorana ireo satria ireo manana toerana ambonimbony dia ireo no fidiana. Fa ny olona feno fanahy izy feno fanahy sy fahendrena. Zay zany azo atao hoe fahamarinana anankiray zay hoe antony, zay mahatonga an'ilay nisy teny tany ny lohateny hoe antony niantsoana ny maraotsy hoe atao dekona ianao na mahakristianina. Rehefa natsoina tompona andraikitra ao amin'ny kristianina mpanompon'Andriamanitra koa dia zay zany mila an'izay feno fanahy an'Andriamanitra zay. Ary hitantsika eto moa zany le inona ny dikan'ilay feno fanahy, fa io matetika no natao hoe mahamenatra, na atao hoe tsy tenenina tsony eo amin'ny fiangonana. Raha miteny an'izany fanahy masina zany ianao dia ozy ny olona hoe efa hafa mihitsy ry zalahy, fa tsy mitovy amin'ilay mahazatra, fa zany fanahy masina zany no resahana, nefa tsy zany tsony amin'izao fotoana izao, fa efa atao amin'ny teny frantsay sy mahazatra hoe efa terre à terre izao. Avoay ampifantaro hoe inona ny zavatra nianaranao, inona ny zavatra niainanao dia entotsika ny fampiresaka ozy zany dia hevitra foana eo amin'ny fiangonana zany fa ny tena ny antson'ny tompo rehefa miantso Jesosy dia ara-panahy sy amin'ny fahendrena izay nomeny ny fanahy masina zany. Zay no verenantsika zany le hoe manomboka hiverina amin'ny resaka hoe amin'ny antsonan'ny Filipy. Talohan'ny ravakina zany amin'ny Filipo amin'ny toko fahavalo zany, ny toko fahafito amin'ny asan'ny apôstôly dia mitantarany Stefana koa anisan'ny nantsona niaraka tamin'ny Filipo. Dia raha mitantarany Stefana izy dia hitantsika mihitsy fa lasa martyra mihitsy. Ary ny asan'ny fanahin'Andriamanitra koa Stefana tsy natahotra ny fahafatesana fa nitory hatramin'ny farany, namoy ny ainy mihitsy, nefa dia nahita ny lanitra ny sokatra. Zay zany averina kely tsy asa anany ngamana mety mbola ho tonga amin'izay fanazavana ny amin'ny fampianarana Stefana zay tsika, fa androany dia Filipo no nasain'ny tompo hazavaina eto. Dia zay zany le Filipo ity zany anisan'ny hoe ny fidian'Andriamanitra noho ny fahendrena sy ny fanahy masina. Dia hitantsika fa ny 9:20 amin'izay mitreta amin'izay tsika hoe inona ny antony zany dia noho izy feno fahendrena sy fanahy masina dia ny vokany voana noho nantsony izy zany ho lasa mpiara-miasa amin'ny apôstôly, tonga dia nisy vokatra. Inona ny vokatra dia ho vakitsika manomboka ny 9:20 hoe ny vokatra, ary nisy anjelin'ny tompo nilaza tamin'ny Filipo ka nanao hoe zay dia efa vokatra voalohany nanomboka teo zany dia niseho ny anjelin'ny tompo. Mbola miteny foana koa zany amin'izao fotoana izao tonga ny anjely, tonga ny fanahy masina mamangy ny mpanompony izay ny fidiny araka ny fanahy masina. Dia mbola misy olona foana misalasala hoe tsy miteny amin'izany tsony Andriamanitra, tsy misy an'izany fanahy masina izany tsony, fa ianareo no mandeha fotsiny amin'izao. Fa zay koa zany anisan'ny tena hoe amporisihana rehefa mandeha hirahana amin'ny asan'Andriamanitra zany dia mangataka amin'ny fanahy masina mba tsy ho niherintsika, mba tsy ho tsika koa amin'ny fahalalana no ahafahantsika hoe mandeha ny asa mitory. Satria ny fitoriana ataon'ny mpianatra hatramin'izay dia ho hitantsika eo vakina eo ihany koa, fa tsy misy fa tsy Jesosy Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana dia nitsangana tamin'ny maty. Zay rehefa noresahana tamin'ny heriny, fa na Petera na ry Paoly rehefa latsahan'ny fanahy masina dia nanomboka nitory ny filazantsara, nanazavatra any amin'ny testamenta taloha mihitsy hoe io zavatra tarain'ny testamenta taloha io dia tsisy afa-tsy ilay Jesosy ihany io no tantarainy eo rehefa avy eo, fa hitsangana tamin'ny maty Jesosy. Any amin'ny Jaona toko 4:10 koa moa dia ny teny mahatonga anazy ny teny hoe aza malahelo ny fonareo. Amboatra fitoerana io teny io rehefa tenena dia ho an'ny olona efa maty amin'ny famangina ny olona maty, fa ho antsika kristianina velona io.
eo tsika velona zao dia efa mitemitsy Jesosy aza malahelo ny fonareo fa zany mbola fitoerana ho anareo. Zany ny fanantenantsika noho ny fampanantenan'i Jesosy an'izany hoe amboatra fitoerana ho antsika any an-danitra izy dia izay no naporisika natenana natonga nyreto apôstôly sy mpianatra hafa ny fidiana reto zany hoe tena nanolotra ny ainy hatramin'ny farany mihitsy. Dia izay izy hoe mbakitika teo ary nisy anjelin'ny tompo izy nilaza tamin'ny Filipo ka nanao hoe mitsangana ka mandehana mianatsimo ho any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema ka ny Gaza. Dia izay zany rehefa naniraka amin'ny fanahy masina dia any atsimo izay nandrahany an'ny Filipo. Eto moa zany dia azo azavaina kely ihany ho an'ny mpandinika ny ten'Andriamanitra hoe io atsimo io dia lalana makaty Afrika, ohatrany hoe mandeha makaty Afrika zany ary anisan'ny Filipo ity zany anisan'ny no iraka izay nomen'Andriamanitra ny rahana andeha hitory tany Afrika hitory ny tenin'Andriamanitra. Ka dia zany no hoe natongavany ny tenin'Andriamanitra aty Afrika. Hitantsika moa zany fa na ilay tandapa Etiopiana Afrikana izany no anisan'ny nandray voalohany an Jesosy Kristy koa. Dia efitra zany ozy izy. Eto koa azontsika raisina kely hoe maninona no nataony faingo dia efitra izany. Matetika rehefa maniraka ny tompo, eto zany Filipo ny rahana any Afrika dia efitra izany, dikan'izany tsisy ninona any. Indray ianao zany rehefa irahan'ny tompo irahan'ny fanahy masina dia hitanao ohatrany hoe zavatra tsisy ninona fa maninona reo no mitory eny any efitra. Afaka mijovavim-belona kely zany eto tsy any arina any monga man mbola misy fotoana fa hoe inona ny iraka efa nampidirina teto ihany hoe ahoana moa zany ny antson'ny tompo hatramin'ny fahazazana mandraka ankehitriny fa noho ny nantson'ny tompo hanokatra zao fiaraha-mivavaka amin'ny vondrom-bavaka mihaja zao dia tsisy ninona. Zay mianadahy zany nampiony tompo satria nangataka amin'ny tompo foana ny tena hoe ahoana moa zany Jesosy nitoriana ny tena fahamarina sy famasinana amin'ny mpiaramonina indrindra amin'ny malagasy na tia ampitan-dranomasina zany na Madagasikara. Ahoana moa zany ny tena hitoriana ny fahamasinana sy fahamarinana dia mangataka amin'ny tompo ianao. Asainy miasa ianao nasainy nanao zavatra maromaro talohan'izao fa rehefa tena miantso izy dia niantso amin'izao fiarahan'izao dia désert mihitsy. Zay mianadahy amin'ny manao an'izao fiaraha-mivavaka zao zany tsisy ninona fa ohatry ireo nareo dia miara-mivavaka nareo maniry ny tory ny filazantsara marina amin'ny famasinana sy famarinana dia eo nareo napetraka. Tsisy tena hoe désert zany ny nanombohan'izao asa zao. Fa zay izy hoe matetika tsika mieritreritra hoe tonga dia ary amin'ilay misy olona be da be. Tsy mety zany fa iretsy nefa be olona za vao tokanao pasteur natsonao pasteur dia aiza le fiangonana tena misy olona be feno mivondrona fa ao zany tonga dia fantatry ny olona za nianatra anisan'ny nahazo promotion ambony koa. Fa Jesosy naniraka ny Filipo eto feno fanahy masina sy feno fahendrena tany amin'ny désert amin'ny teny gasy mihitsy amin'ny teny frantsay azafady any anefitra zany nandrahan'ny tompo azy. Ary tsy nisafidy ianao rehefa irahan'ny tompo dia indray mieritreritra hoe tsisy ninona any anefitra ahoana moa zany nitoriko amin'izao efitra zao fa nasain'i Jesosy nanomboka amin'ny fitoriana izay mahatonga an'izy hoe nasehon'i Jesosy tamin'izany hoe tsy miseho sara aloha nareo. Nandritsy ny roa taona nanao fitoriana sy fampianarana, nisy ny fiaraha-mivavaka tamin'ny messenger, misy ny fiaraha-mivavaka manokana ao anatin'ny tolona, ao anatin'ny fivadikanina nandritsy n'izay fotoana zay. Fa ozy ny tompo hoe any amin'ny désert. Zay zany ny tiako tsara teny antsika hoe raha ohatra tsika mandalo koa amin'ny hoe atao hoe ananefitra ny fiainanao ara-panahy zany totra hitanao totrany tsy mandroso mihitsy dia manontany amin'ny tompo ianao raha tena izy maniraka sy miantso anao dia fantatrao tsara fa avy amin'Andriamanitra zany. Dia toizantsika zany dia nitsangana izy ka lasa nandeha arindro nisy lehilahy Etiopiana tandapa Kandasy mpanjaka vavin'ny Etiopiana. Zay zany izy hoe rehefa nirahanao any amin'ny efitra izy dia nitsangana dia nandeha. Tsy nanontany izy hoe fa ahoana ary zany alefanareo any amin'ny efitra zay fa aleo zay hitady ary amin'le tsaratsara ry ihany io zany miverina kely amin'le tenin'Andriamanitra hoe enti ny lalana makany any amin'Andriamanitra fa malalaka makany amin'ny fahaverezana. Indray any amin'le lalana malalaka iny tsara iny mora raisina fa le lalana ety sy any amin'ny efitra iny mafimafy iny fa rehefa manaiky ianao nitsangana. Zay zany le vokatry le antony iraka sy le vokatry le iraka araky ny lohateny raisitsika teo dia nanaiky nitsangana izy
ka dia lasa nandeha. Vao lasa nandeha izy tonga dia entiny ten'Andriamanitra indro nisy lehilahy Etiopiana fanena amin'ny olona ianao zany zay le hoe mitory ny ten'Andriamanitra zay velan'i Jesosy hitory fotsiny anefitra eny ianao ohatra nataony tamin'ny Jaona mpanao batisa. Fa tonga ny olona na ny anefitra ary izy nitory ny kikika, tonga ny olona ary natao batisa sy ny nanaiky ny fampianaran'ny Jaona zany sy ny omana ny amin'ny nahatongavan'i Jesosy. Ary indro nisy lehilahy Etiopiana ozy izy tandapany Kandasy, mpanjaka vavin'ny Etiopiana sady mpitahiry ny hareny rehetra ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka. Ty zany dia olona fantatsika tsara fa ty olona fanena tamin'ity tsy olon'olom-pona fa olona manana maizy azy izay atao hoe manan-karena sy manana ny toerana misy azy teo amin'ny fiarahamonina fa nandeha niazakazaka nakany Jerosalema mba hivavaka. Zay moa zany teo aloha hoe rehefa mivavaka any a Jerosalema any no misy any Andriamanitra no mamaly anao dia any ny olona miazakazaka. Fa amin'izao fotoana izao efa tenin'Andriamanitra mihitsy tsy any tonga ny fotoana izy tsy any Jerosalema tsony no ivavahanareo fa Jesosy rehefa nanolotra ny ainy dia nitritra ozy izy ny lamba tao amin'ny toerana masina dia ozy izy hoe nampianariny ao amin'ny Matio zany moa toko fahenina koa hoe ny sokatra dia afaka miresaka mivatana amin'Andriamanitra ianao omaly dia nazavain'ny mpanompo ny teto zany ny amin'ny fiaraha-mivavaka isaky ny amin'ny 9 alina aty Belzika ny amin'ny hoe ahoana moa zany mivavaka nampianarin'ny tompo hoe tsika dia miditra amin'ny efitranonao mangina dia rehefa voarindrinao izy dia ao no amaly anao Andriamanitra. Ohatrany ny tenin'Andriamanitra mihitsy zany tonga ny fotoana izy fa tsy any Jerosalema tsony no ahitanao an'ny valim-bavaka fa ianao mihaona amin'Andriamanitra manokana dia mahafantatra hoe ahoana ny fomba firesahana amin'Andriamanitra. Dia zay zany dia natany Jerosalema izy mba hivavaka dia nody izy ka nipetraka teo anatin'ny kalesiny ary namaky teny teo amin'ny Isaia mpaminany. Zany hoe mivavaka izy dia tonga tany fotsiny izy fa tsisy hoe tsy raha-filaza azy zany hoe tsisy nilina zavatra an'izay fa nody izy vao fanena tamin'ny Filipo mamaky ny teny izy zany ary eto dia ohatrany hoe mampirisika antsika zany fa ny tenin'Andriamanitra hatrany amin'ny testamenta taloha zao zany tsika raha mbola zao tsika vao manantona an' Jesosy dia araky ny fampianarana tenenina teo zany tsara mamaky aloha Matio, Marika, Lika, Jaona fantaratsika izy Jesosy Kristy. Dia mamaky ny asan'ny apôstôly manontolo ianao fantaranao hoe ahoana zany fiasan'ny fanamasina zany dia afaka mamaky ny famparezana ataon'ny apôstôly amin'izay zany ny amin'ny testamenta vaovao manontolo. Fa ny testamenta taloha koa dia fampianarana efa nampiomanana ny amin'ny hoe iza moa zany Jesosy ihany koa fa natao amin'ny Isaia dia milaza ny amin'ny Jesosy koa zany. Ka mila manam-potoantsika zany mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra hatrany amin'ny Genesisy ihany koa satria zany dia tenin'Andriamanitra daholo zany. Maroa ny fanahy tamin'ny Filipo andeha manatona ka makanesa amin'io kalesy io. Eto zany isaky ny mandeha dia misy fanahy foana amin'ny teny amin'ny Filipo. Io matetika verenako foana zany io resaka fanahy io amin'ity zay ny tena tiany tompo ampifantarina amin'ity asan'ny apôstôly aty fa misy fanahy foana raha miteny le olona anankiray hoe ozy ny fanahy masina tampoka na ozy ny tompo tampoka dia indray araky ny teny foana mianan-kendry. Fa rehefa ny tompo miteny aminao amin'ny alalany fanahy masina dia tsy voasakana ianao. Matoa izy mitantara an'izay eto dia izay ny zavatra nisy. Fa tsy hoe tenin'Andriamanitra zany kristianina dia hoe mamorona indray zareo fa tsy zany fa tenin'Andriamanitra voasoratra eto dia hoy ny fanahy masina, hoy ny fanahy tamin'ny Filipo zany hoe rehefa vakiana manontolo eto dia fanahy masina, hoy ny fanahy masina, hoy ny fanahy masina, hoy ny anjely. Zany hoe misy fanahy masina foana maniraka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra zany dia fanahy masina indray andeha manatona ka makanesy eo amin'ny kalesy io. Mety maheno an'izany feo mivatana ianao mety tsapanao zany misy manosika anao na miteny amin'ny alalan'ny fanahy masina amin'ny tsindrimandry amin'ny alalan'ny nofy araky ny fampianarana betsaka zany ataon'ny fanahy masina rehefa tafahoana aminy ianao zany mihoana aminy. Dia 970 ary Filipo niazakazaka nakeo aminy dia nandre azy mamaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany ka niteny taminy hoe moa fantatrao va izay vakinao. Dia izay zany zay le vokatry ny antso rehefa natsony Filipo dia nitsangana dia maniraka amin'ny fanahy masina dia miazakazaka.
Zany manko rehefa maniraka amin'ny fanamasina dia misalasala ihany koa tsika io koa zany matetika rehefa tonga amin'ny fanamasina maniraka dia indraindray ohatra mbola misalasala tsika hoe tena fanamasina tokoa hoe zany satria misy tahotra satria any amin'ny efitra na hoe ahoana ny iaonako amin'ity olona ambony ity manam-pahaizany ity manana ny toerana misy azy ity fa tsy ho sahy teny an'izany anantona an'io ahako fa Filipo dia niazakazaka mihitsy dia sany teny mihitsy ary izy hoe mo fantatrao ve izay vakianao raha olona manam-pahaizana sy manana ny toerana ambony misy anazy zany zany indray ve ahoana indray no anontanianao anazy zany fa za indray ve no anontanianao an'izany fa nasany teny izy satria ny tompony maniraka fa hoy izy ataoko ahoana 9:30 ataoko ahoana no fahay raha tsy misy mampianatra ary izy nangataka ny Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy. Zay zany izy rehefa tonga Filipo niazakazaka dia nanontany teo amin'ny teo dia mamaly koa le olona hoe rehefa fanamasina miasa amin'le olona dia misy etaeta ao. Misy etaeta zany eo ahoana tokoa moa zany zavatra tsy haiko zany zany hoe ny testameta taloha manambaran'i Jesosy Kristy fa ny aty amin'ny testameta vaovao aty no mampafantatra mihitsy hoe iza marina le Jesosy izay nambaran'ny testameta taloha fa nampiomaniny hatramin'izay. Rehefa dinihana amin'ny testameta taloha mbola hiverina any amin'ny fampianarana any tsika amin'izay fa ny faminina rehetrarehetra ao dia manambaran'i Jesosy Kristy sy ny fiavian'i Jesosy. Fa ny fampianarana amin'izay ao amin'ny Isaia koa fa tena amin'ny 50 dia manambara tsara fantatsika tsara izy le tenenina eo zany ary ny ino moa teo nisy fampianarana ary teo amin'izay hoe fa maninona no tsy nambaranao anay hoe ozy ny jiosy zany ny teny tamin'ny mpianatra hoe fa maninona tsy nambara taminay hoe tamin'ny reo rabain moa zany filaza azy maninona tsy ambara aminay fa Jesosy Kristy no ambaran'io tenin'Andriamanitra io satria rehefa tena mamaky an'le ao amin'ny Isaia 5:30 aneo tena 50 dia tena Jesosy no teneniny fa tsy ho lazain'ny jiosy misy ilay izy hoe izy Jesosy io fa izy moa zany no teny mbola ho avy kanefa rehefa nivakiana ilay izy dia le Jesosy le tantaran'i Jesosy tonga tetỳ amin'izao tontolo izao mihitsy no efa voateny ao. Dia arak'izay zany dia nipetraka izy niakatra teo zany rehefa mangetaheta koa moa zany ilay tandapa dia izy mihitsy nanasa hoe mavia mipetraka dia nanazava ny tenin'Andriamanitra Filipo mipetraka teo zany izay le hoe mila miaraka miomana amin'ny mpanompon'Andriamanitra ianao izay feno fanamasina sy manana fahendrena manazava ny tenin'Andriamanitra. Dia amin'ny 2:30 hoy izy hoe ary izao no teny soratra masina no vakiany nenti novonoina tahaka ny ondry izy ary tsy nilobava tahaka ny zanak'ondry mona eo anoloan'ny mpanety azy. Ny fietretena no nanaovana azy resy lahatra ary iza no ahalaza ny amin'ny arabelona taminy fa ny ainy ny esorina tamin'ny tany. Io zany vakiany. Dia raha vakitsika ny 9:30 ary ilay tandapa namaly amin'ny Filipo ka nanao hoe masina ianao iza moa no lazain'ny mpaminany amin'izany ny tenany va sa olo-kafa. Ary Filipo nilobava dia nanomboka teo amin'izany soratra masina izany nitory an Jesosy taminy. Zay zany izy rehefa milobava ny olona voantso ny fidiana ao amin'ny Jesosy Kristy hitory sy hoe ny fidiana zany ohatra hoe reto zany ny fito teto voalaza amin'izao fotoana izao fa reo no atao hoe dekona endriky ny dekona amin'izao fotoana izao fa rehefa ny fidiana ireo dia tsisy afa-tsy hoe nandeha nitory an Jesosy Kristy. Raha ny fidiana ho dekona ianao zany ao am-piangonana nefa tsy samy mitory an Jesosy na ny fiainanao tsy mitory an Jesosy Kristy dia mila mieritreritra fa ny fiainantsika tsy mitory an Jesosy Kristy fa ny tenantsika nitorintsika eo sasa moa zany rehefa ao anaty sady dekona ihany no manao politika ny tena toriany ao na ny orinasany fa tsisy afa-tsy izay ihany zany rehefa hoe manaraka ny Jesosy Kristy tsy hoe tsy miaina ao anatin'ny fiarahamonitsika fa rehefa hoe Jesosy no resahana ao amin'ny fiangonana dia Jesosy no resahana fa tsy politika na resaka hoe momba ny sosial nataon'i Jesosy eto mampianatra ny sosial izy fa matetika araky ny hitantsika matetika dia zany no
ampianarin'ny olona ny développement personnel, ny amin'ny hoe ahoana ny mety ho atsara ny fiainanao rehefa manaraka an' Jesosy ianao, fa mitory an' Jesosy Kristy zay ihany no resahan'ny olona sy ny olona zay natsona, ny antony natsonanao sy ny vokatsy ny atsonantsika dia hitory an' Jesosy Kristy. Zay nahatonga anazy teto hoe nanomboka teo amin'izany soratra masina izany nitory an' Jesosy taminy. Fa tsy nanomboka nitory izy hoe za koa ohatran'izao no nataon'i Jesosy tamiko, zay koa zany ny fakapanako matetika. Mariny hoe tsara ny fidona vavolombelona, fa i Filipy eto tsy niteny mihitsy hoe ahoana moa zany, fa ahoana moa zany raha miona aminao eto, fa tonga de Jesosy no nitoriany. Ka zay no ataontsika rehefa mijo vavolombelona koa, be da be fidona vavolombelona atao amin'ny hitantsika tamin'ny fiarahabavaka eto, fa zay ny fidona vavolombelona rehetra de nataon'i Jesosy sy hitoriana anazy, fa izy no mamangy, izy no miasa, izy no manova. Ka de zay zany no ataontsika amin'ny fiainantsika. Eto moa zany tsy amerina betsaka an'izay, fa asain'ny tompo miverina ao anatin'ny saikeo, tsy haiko ny fanahy masina no mampiteny an'izay, fa teto zany amin'io le zavatra nivakiana amin'ny ahafahana nanazavany Jesosy tamin'ito hoe Filipo dia miteny foana eto hoe tsy niteny mihitsy izy eto hoe no naterahan'i Jesosy, fa le Jesosy nanolotra ny ainy, nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana. Zay foana ny resahana rehefa miresaka an' Jesosy Kristy. Ary raha hitantsika zay mahatonga ana miteny mampirisika antsika hoe vakio tsara ny apôstôly apôstôly rehetra, fa na Stefana rehefa nijoro tamin'ny olona, na Petera rehefa nijoro tamin'ny olona, na i Paoly na i Filipy zay rehetra natsony Jesosy de mitantara ny atombohan'ny zanak'Israely hatramin'ny nanoloran'i Jesosy ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana sy nandatsahany rano. Ary tsy mitantara mihitsy aho hoe Jesosy de teraka de lasa zazakely. Zay zany ry havana. Te Jesosy moa zany araka mbola nampianarina amin'ny asaka fandraisana fanasan'ny tompo, fa Jesosy rehefa niteny de zao nataovinareo fahatsiarovana dia ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Andininy faina amby 30. Ary raha nandeha tany an-dalana izy dia tonga teo amin'izay nisy rano, ary io ilay tandapa indro rano, ka inona no misakanahy tsy atao batisa. Dia nasainy najanona ny kalesy, ary izy rolahy dia Filipy sy ilay tandapa nidina teo amin'ny rano dia nataony batisa izy. Dia mitoy ihany ny tenin'Andriamanitra, hoe maninona no soratana amin'izany koa ny tenin'Andriamanitra hoe anatin'le fionana tamin'ny tandapa teto dia natao batisa eto tsy izy tamin'izy mbola kely, fa izy rehefa nahazo ny tenin'Andriamanitra, rehefa mibebaka izy nandray an' Jesosy Kristy dia natao batisa. Olon-dehibe miala amin'ny ratsy fanao, nanaiky an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy no atao batisa, ary natao batisa ao anaty rano izy eto. Da zay zany tenin'Andriamanitra no azavaintsika, ifampaherezantsika, fa tsy hoe mamorona tsika na hoe nisy an'izao koa misy fanazavana hoe azo atao batisa ihany koa ny kely, fa raha diniatsika ny atao batisa rehetrarehetra amin'ity asan'ny apôstôly ity sy nanomboka hatramin'ny Jaona mpanao batisa na Jesosy koa nanao batisa, dia olon-dehibe tonga saina efa lehibe niala tamin'ny mpahotany no natao batisa. Ka zay zany fampianarana, efa nisy fampianarana momba batisa zany amporisihana antsika foana moa zany amin'ny vidéo sy ny enregistrement YouTube, fa misy lohateny moa zany ny amin'ny hoe batisa, ny fanaovana batisa. Ka zay azotsika jerena satria maromaro efa mihoatra ny 100 mahery ny vidéo sy ny fanazavana fampiarezana efa nizaraina teto amin'izao fiara-vondrom-bavaka zao zany hatramin'izay. Ka dia enga ny tompo mamangy antsika mandrakriva, fanahy masina hiasa amintsika tsirairay avy androso amin'izany. Andiny fainina sivy amby 30. Ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy rolahy dia nentin'ny fanahin'ny tompo Filipo ka tsy hitan'ilay tandapa intsony, fa nandeha tamin'ny alehany izy sady ny faly. Anankiroa ny zavatra hitantsika eto zany rehefa vita ny batisa dia mahagaga, mbola miteny indray koa nentin'ny fanahin'ny tompo Filipo. Raha miteny an'izany eto zany fanahy soratra masina manaiky tsika kristianina dia mamaky ny tenin'Andriamanitra, dia ozy indray tsika hoe nisy namorona indray zany, fa rehefa tonga ny fanahy masina dia manao zavatra mahagaga tsy takatry ny saina. Filipy eto dia nentin'ny fanahy masina, fanahin'ny tompo izy no
ny teny tamin'ny Filipo na niasa taminy dia tsy hitan'ilay tandapa intsony. Ny anankiray zany rehefa manotory ny filazantsara nampafantatra ny Jesosy Kristy Filipo dia nentin'ny fanahy masina. Mety ho azontsika raisina zany hoe rehefa voatory amin'ny olona ny filazantsara endrika anankiray dia nitsoahan'ny fanahy masina mihitsy ny Filipo tsy ho teo. Io zany ataoko hoe fakapanahy foana amin'ny olona mihitsy hoe rehefa mitory an'le olona le mpanompon'Andriamanitra dia nitory hoe aty aminay amin'izay ianao, makanisy ianao aty aminay fa aty aminay ny tena tsara, hitanao zao fa fanazavana tsara mihitsy ny hitanao taty aminay nataonay batisa ianao ka dia mijanona miaraka aminay. Fa eto dia ohatra anankiray mihitsy fa tsy navelan'i Jesosy hiandry teo Filipo. Dia hiteny tsy niteny izy hoe za le Filipo na za no miza, fa nataony ny asa vita batisa le tandapa dia nesoro ny fanahy masina teo izy. Zay zany amin'ny ankapobeny mihitsy ny fiasan'ny fanahy masina. Zay le vokatry ny fiasan'ny fanahy masina rehefa natsoina manao ny asa dia rehefa vita ny asa dia ny olona ny tokony handray ny tsirairay avy. Inona le fandraisan'ny olona tsirairay avy rehefa vita batisa izy dia eo ambany eo tohan'izy teo hoe nentin'ny fanahy mitombo Filipo ka tsy hitan'ilay tandapa intsony dia nitohiny hoe fa nandeha tamin'ny alehany izy sady ny faly. Zay nitohiny nandeha le tandapa, dikan'izany niverina nakany Afrika izy mety io tandapa io anisan'ny Filipo zany efa nandeha lasa koa nandeha any Afrika zany fa le tandapa koa nanomboka teo ny faly dia nanomboka nitory an Jesosy Kristy. Mety gaga ianao hoe fa ahoana moa zany nitohiny nataony avy eo fa efa nandray fanahy masina izy dia Jesosy ny miasa aminy. Tsy anjarantsika marina hoe mety misy fampianarana foana zay izy hoe tsika zany amin'izao fotoana izao mahazo tombo mihitsy. Fa misy ny Baiboly misy ny fampianarana betsaka azo enitsika fa na le tandapa ty ary mahagaga ina moa zany nitohan'ny fampianarana azony avy eo. Ny zavatra fantatra dia manana Baiboly izy aloha, namaky ny Baiboly manontolo izy fa nitohany dia nandray an Jesosy Kristy izy dia mety mitovy amin'ny Filipo izy na mitovy amin'ny apôstôly nitory an Jesosy. Ary nanomboka teo zany tamin'ity amin'ny asan'ny apôstôly ity mbola tsy nisy ny atao hoe teny testamenta vaovao ary ny ankabeazan'ny olona nitoriana tamin'izany koa dia jiosy. Fa tamin'izany zany rehefa nandray ity tandapa ity olona hafa firenena dia lasa izy ary fantany hoe misy an'izany Jesosy zany io no atondroko manomboka izao. Zay raha misy zany ny mety hoe marina hoe tonga indray ny misionera taty aoriana nitondra ny filazantsara ho any amin'ny tany Afrika zany amin'ny taty aoriana tamin'ny andron'ny fantatsika tsara manodidina tamin'ny talohan'ny fanjanahantany. Fa ny filazantsara Jesosy Kristy dia efa tonga tany Afrika tamin'izany, efa ela mihitsy ny nahatongavan'ny Jesosy Kristy tany Afrika. Fa ny olona no mbola tao anatin'ny fatorana amin'ny fanompoan-tsampy sy ny rehetrarehetra moa zany dia mety betsaka koa ny manakana. Fantatsika tsara fa betsaka martira tamin'ny Madagasikara rehefa tonga ny filazantsara tamin'ny Madagasikara dia natao martira, ny vonoina mihitsy ny betsaka satria nilavin'ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy fa fivavahana vazaha zany kristianina zany dia betsaka martira. Fantatsika tsara moa zany ny tena malaza anisan'ny malaza dia Rasalama, anisan'ny hoe tsy niala tamin'Andriamanitra mihitsy ireo kristianina maro betsaka martira izay nazera tery ampamarinina arak'izay anaran'izay mihitsy. Fa ity Filipo tsy teo intsony araka ny fanazavana teo ary faly ilay tandapa dia nanomboka nitory. Dikan'izay faly izay manana an Jesosy feno fanahy masina dia nitory. Fa Filipo izy dia hita tany Azota dia nitory ny filazantsara tany amin'ny tanàna rehetra izay nalehany ambara-patongany tany Kaisaria. Zay zany no nataon'ny Filipo. Zany hoe nitohy nandeha nakany amin'ny faritra atsiminy ihany izy zany ka dia Filipo nitohy ny asany amin'ny filazantsara, nitory ny filazantsara. Zay le filazantsara zay inona le filazantsara dia Jesosy Kristy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazofijaliana, nandatsaka ny rano fanadiovana dia nitsangana tamin'ny maty dia izay notoriana amin'ny olona. Naniraka ny fanahy masina io zany no verena kely le any amin'ny fanahy masina fanazavana kely any amin'le Jaona 7:10 teo. Jaona 7:10 ahafantarantsika hoe ahoana moa zany le fanahy masina tokoa, fanahoana no
Jesosy tamin'izany mbola niaraka tamin'ny mpianatra nefa teny tamin'ny mpianatra. Ozy izy tamin'ny mpianatra tamin'ny apôstôly zany eto hoe efa avy nanontany azy Filipy sy ny rehetrarehetra zany nanontany. Tsara vakina satria mahafahantsika manazava an'izy aminaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo amin'ny 2:12 amin'ny Jona 4:7. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izy Jesosy, izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa, ary hanao asa lehibe noho izany aza izy, satria izao mankany amin'ny Ray. Ary na inona no angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko zany mba hankalazana ny Ray eo amin'ny Zanaka. Io zany efa avy nanontany zany Filipy hoe Jesosy nanazava hoe za ihany le Ray ao amikany le Ray zay tadiavinareo. 7:12 raha mangataka zavatra amin'ny anaraka ianareo dia ataoko zany. 15 raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Zay zany ny fitiavana an' Jesosy moa zany tsy ho azavantsika androany fa mila mitandrina ny didin'i Jesosy raha tia azy. Dia hoy izy hoe ary rehefa tia azy tsika ka mitandrina ny didina dia izao angataka amin'ny Ray ozy izy ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy famarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary eo anatinareo. Zany hoe Jesosy mihitsy no nangataka amin'ny Ray ny fanahy masina ho amin'ny mpianatra ho amin'izay nandray an' Jesosy. Izay mino ao izy izay mino an' Jesosy, tsika raha mino an' Jesosy dia manao asa lehibe noho izy dia zay no iraky ny Tompo. Tsy izay matetika moa zany tenenina mihitsy tenin'ny Tompo eto hoe tsy ny olona izay neverina hoe tia no vidiana nianatra 3 taona, nianatra 2 taona, nianatra zao taona no neverina hoe ho mino sy manao ny mandray ny fanahy masina, fa izay mino sy atao batisa. Zany ny tenin'i Jesosy eto. Raha mino an' Jesosy ianao dia nomeny an'io ary nomeny anao ny mpananatra hafa dia ny fanahy famarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany. Izao tontolo izao eto dia izay olona tsy mino an' Jesosy Kristy satria tsy hitany na fantany. Raha miteny amin'izany amin'ny olona ianao raha olona nady atao hoe milaza fa kristianina ary izy ka raha miresaka fanahy masina ianao dia hoy izy hoe manan-kendry ry zalahy. Zay zany averiko foana fa ny olona tsy mahazaka an'izany fanahy masina izany ny olona rehefa tena tsy mandray an' Jesosy na dia mitonona kristianina ary izy fa raha vao mieny izy miteny ianao hoe tonga tampoka ny fanahy masina, na niteny tampoka ny fanahy masina, na niteny tamin'ny mpanompo ny fanahy masina, na niteny tamin'izao ny fanahy masina, dia tsy janontsony amin'izao fotoana so tsy zakan'ny olona zany raha vao kristianina izy ataoko hoe tsy ao anatiny arak'ilay antony nataon'ny Tompo tariha hoe manana ny fanahy sy fahendrena, tsy mahazaka an'izany izy. Fa izy tsy ao amin'izao tontolo izao satria tsy hitany izay tsy azon'izao tontolo izao raisina ozy izy. Tsy izao tontolo izao mandray an'izany satria tsy hitany na fantany, sady tsy mahita anazy n'izao tontolo izao na tsy fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra ao aminareo izy ary ao anatinareo. Izay itoeran'ny fanahy masina, itoeran'i Jesosy Kristy izay mino azy dia ao aminy Jesosy, ao amin'ny fanahy masina ao anatinareo. Ary fanahy masina io rehefa hanazavaina kely zany tsy ho vakiako intsony fa hoe io fanahy masina io dia mpanolontsaina, mpisolo vava izy no miasa. Zay le hoe tsy matahotra intsony tsika na za mitory amintsika izao ary efa ela hatramin'ny fahazazana mbola ho tantaraina hoe inona antsony Tompo, nandokeo am-piangonana, nakany amin'ny fiaraha-mivavaka, nanao asa fitoriana, nandeha tany amin'ny atokopira maro samihafa, fiaraha-mivavaka samihafa. Efa tariha amin'ny fanahy masina ianao zany fa rehefa tena mifidy ny Tompo arak'ilay teny teo feno fanahy sy fahendrena dia irahany, misy vokatra vaovao zany ataon'ny Tompo. Ary mila mahafantatra ny sitrapon'ny Tompo koa zany tsika amin'izay iraka iatson'ny Tompo atsika izay ka dia engany ny Tompo ampahafantatra atsika mandrakariva foana fa ao anatinao, mitetra ao aminareo izy ary ao anatinareo. Rehefa tena mintsika fa ao anatintsika ny Tompo mitetra amintsika ao amin'ny tokantranonao, mitetra amin'ny fiainanao izy tsy mandeha na dia manao mety hoe misy ary ny arak'ilay mivavaka fonina tary amboloany tary mba miezaka ihany tsika zany tsy hanao ny hoe fahotana fa mety ny saina, mety misy zavatra misy ota fanazavana ihany koa hoe sahisahy, misy ota tsy na
fa tsara ny bebaka eo anatrehan'ny tompo mandrakariva mba tsy halan'ny fanahy masina. Mety efa ao aminao koa le fanahy masina voalohany fa rehefa tsy ampiasaina na tsy mandeha amin'ny famasina sy famarinana ianao dia tsy eo intsony izy. Dia araky ny fiteny mety efa tapany sisany eo dia lasa mikorotsana, mety miorakoraka fotsiny tsika satria misy fanahy masina ihany, misy tsy misy. Fa rehefa tena feno fanahy masina tahaka ny Petera sy Jaona, rehefa tena feno dia nitobaka dia raha mandalo fotsiny na ny aloka sy ny mosoarany ary dia nasitrana ny olona. Ka zany zany amporisihana antsika mba zoto hitady an'Andriamanitra, amarana antsika anazy satria mety efa lavalava ihany ny fotoana amin'izao fampaherezana, mety fampianarana, fampibebahana ihany koa, dia voakiko ihany amin'ny tompo 7 nasain'ny tompo vakina mba hampahery atsika, ahafahantsika mahafantatra ny sitrapon'ny tompo sy hampahery atsika zany amin'izao fanarahana zao, araky ny teny hoe tsika zany hifampizara, hitaizan'ny solika mba ho tafiditra any an-danitra amin'izay niantsona antsika maha kristianina. 5:20 vakiko hatramin'ny farany amin'ny anaran'i Jesosy. Izany teny zany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho, fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay raha andray amin'ny anarako. Zanona kely eto zany fa ny mpananatra ozy izy ny fanahy masina dia raha andray no maniraka ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Teto moa zany Jesosy mbola tsy maty fa rehefa maty Jesosy dia araka ny teny teo fa tonga ny any amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany any no mampiseho ny nanambaran'i Jesosy ny nana Maria ny an'izay ny fiasan'ny fanahy masina manomboka teo tamin'ny mpianatra rehefa nitady azy rehefa niara-mivavaka. 5:20 fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo, efa renareo fa izao nilaza taminareo hoe andeha aho nefa ho avy aminareo indray, raha tia ahy ianareo dia ho faly, tahaka n'ilay tandafa zany satria makany amin'ny ray aho fa ny ray dia lehibe noho izao. Ary ankehitriny efa nilaza taminareo dia tsy mbola tonga izany mba hinonareo rehefa tonga. Tsy laza zavatra maro aminareo intsony aho fa avy ny andron'izao tontolo zao, ny andrinan'izao tontolo zao, nefa tsy manana na inona inona atao amiko izy, fa mba ho fantatr'izao tontolo zao fa tiako ny ray ary arak'izay nandidian'ny ray ahy dia izany no ataoko mitsangana andeha isika hiala eto. Jesosy moa zany eo amin'ny 5 eo ambony kely eo hoe andeha ozy izy nefa ho avy aminareo indray. Zay zany no toriana amin'izao amin'izao le tenenina foana hoe andro farany zao efa lasa Jesosy. Tao anatin'ny fahasoavany tsika rehefa tonga Jesosy, zay moa zany no toriana matetika hoe andro ny fahasoavany zao dia mahazo manao izay tiana ataony Jesosy. Tonga tetỳ zany nitondra ny fahasoavana, mamela heloka foana izy, fa efa nivakiana teto tamin'ny heliny fa ho avy izy hitsara antsika rehetrarehetra. Ka dia engany ny tompo samy hampahery atsika mba hitahiry zany le solika. Ny solika dia tsy inona fa ny fanahy masina izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany fa isika nomena azy. Raha nomena ny solika tsika dia samy hitahiry mba hirehitra mandrakriva ary hitahiry solika fanampina solika. Zay koa zany izy mila manampy solika, zay ny fampaherezantsika. Raha atsika rery na ny solika izay verinao fa ampy aminao eo matetika mety fahatongavan'i Jesosy tsisy intsony ka dia ho sahirantsika hitady indray, fa mifampizaha reto dia mifampitaiza hitahiry ny solika tsika tsiraray avy ka engany izao fampaherezana izao mamitsika hiara hitahiry ny solika mba ho fantatsika fa Jesosy ao anatintsika ary eo amintsika mandrakariva. Dia misaotra ny tompontsika amin'ny teny fampaherezana sy mifampizarana, ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ary hivavakantsika. Saotranao izay ry Andriamanitra ray, ry Jesosy Kristy Tompo, ry fanahy masina. Ianao tokoa no miteny, ianao no mampiteny,
ianao no mampianatra, ianao no manazavaka dia isorana ianao zany, satria izay mizara koa dia mandray ny fampahirezana avy aminao mba hijoro mandrakariva, satria fiadananao no menao anay, ampitoera ao anatinay ny fiadananao Tompo, tsy tahaky ny fanomeny izao tontolo izao izy ianao fa dia ilay fiadanana feno mihoatra no izay eritreretinay no menao anay tsirairay avy, izay mino sy matoka, ary raha mandray anao na dia androany ary manomboko izao vao mba maheno ny teninao dia andray ny fiadanana avy aminao ka dia misaotra Tompo, andray anao izay andray ny fanahy masina, hibebaka ao anatrehanao ho tao batisa tokoa, hiala amin'ny fanao ratsy rehetra, andeha amin'ny fahamasina sy ny fahamarinana, ka dia misaotra indrindra miaraka aminay mandrakariva, dia mariny ny teninao Jesosy, hamasino zany ho voninahitra naranao irery ihany, amin'ny naran'i Jesosy Kristy naovany zavavaka izany. Alleluia, amen. Amen. Dia misaotra ny Tompo tsika ry havana, tanteraka ny fotoana androany, dia raha sitrapon'ny Tompo zany dia amin'ny herin'ny androany ohatran'izao amin'ny 9 ariva aty Eropa, amin'ny 7 alina any Madagasikara raha te hiheno mivantana ianao, fa misy enregistrement zany dia ho hitantsika miandalana eny ihany koa, na amin'ny YouTube na eto amin'ny Facebook, no ahafahantsika mifampahery. Ampatsivina foana fa ny mpanompony dia manao ny fampebahana sy ny fivavahana ihany koa, fijonao vavolombelona isaky ny asabotsy mivantana, isaky ny asabotsy ariva zany amin'ny 9 alina eto amin'ny Facebook ny vondrombavaka miady Andriamanitra ihany koa, ary misy fijonao vavolombelona be da be izay ataony amin'ny famangin'ny fanahy masina sy ny famangin'ny Tompo azy, amin'ny familaniana maro izay tenenan'ny Tompo amin'izao faran'ny andro alohan'ny hatongavan'i Jesosy zao, ka dia raha mbola tsy tonga ny Tompo dia manao velomanao amin'ny herin'indray Tompoko, voninahitra amin'Andriamanitra irery ihany. Amen.